Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. I Maik dia tovolahy tsy mba teo ambanin'ny lalàna izany mihitsy. Ny hevitra izy fa tsy misy ilana azy ny lalàna. Ho an'ireo antitra sy saritahotra izany lalàna izany hoy Maik. Ka teo amin'ny fiainany dia nitsoaka sy nandika lalàna mandrakariva izy. Indray andro ary raha nivoaka avy tao amin'ny bara na irony trano fisotroana zava-pisotro mahamamo irony Maik. Vao avy nisotro izy dia hita ho maimaika tokoa ny fahitana azy. Tsy fantatra hoe ho aiza. Nandray ny fiarana izy ary dia nandeha mafy dia mafy mihoatra ny tokony ho izy. Nandalo teo amin'ny faritra iray nisy ny sekoly ny fiaranentiny. Kanjo raha iny izy nandeha mafy dia mafy iny. Dia indro nisy zazavavy kely iray antsoina hoe Jennifer niampita ny arabe ka voadonany ary nipitika lavitra mihitsy ilay zazavavy kely. Nandritry ny andro maro dia niady tamin'ny fahafatesana tao amin'ny hopitaly Jennifer kely. Isaky ny alina dia mivavaka tsy mitsahatra ho azy ireo ny ray aman-dreniny. Velona ihany Jennifer, saingy mbola ela sarotra tokoa, izay vao tena afaka tanteraka taminy ny fanaintainany. Fantatry Maik izay nandona azy tamin'ny fiarakodia tsara izany. Nanomboka teo dia niova tanteraka ny fomba fisainan'ny Maik sy ny fijerin'ireo lalàna izay noheveriny ho tsy nisy dikany hatramin'izay. Izay voatsapany fa tsy natao tao fotsiny akory ny lalàna fa natao mba hiaro ny olona. Raha toa mantsy ka mba nanaja lalàna izy dia tsy niaritra fanaintainana lehibe sy maharitra dia maharitra toy izao ilay zazavavy kely. Endry namako, ny lalàn'Andriamanitra ihany koa dia toy izany. Nomena ho antsika ny lalàna mba ho fiarovana antsika. Ny lalàna dia natao ho fiarovana antsika tsy ho latsaka anaty lavaka lalina. Ary izao no afatra ny tenin'Andriamanitra ho antsika ao amin'ny Salamo 8:10 ny 5:10 manao hoe: be fiadanana izay tia ny lalànao ary tsy misy mahatafy toyna azy. Dia hoy koa izy ao amin'ny Oapolana 7:20 manao hoe: raha tsy misy fahitana dia atondraka anara-po amin'izay tsy mety ny olona, fa raha mitandrina ny lalàna kosa izy dia sambatra. Ary izao no afatra ifarany manao hoe: raha fantatrareo izany dia sambatra ianareo raha manao izany. Jaona 3:17. Isai ratizai wisanya
marina amin'ny finoana. tsy adalana ry tsy alana fitandremana ny lalana ny marina tsy azo lavina fa manome fafana o mariky lay fity nasehonao teo kalvary lay didimpitiavana mitaizaho aminy marina tsy adalana ry tsy alana fitandremana ny lalana ny marina tsy azo lavina fa manome faafana o mariky lay fity nasehonao teo kalvary lay didimpitiavana mitaizaho aminy marina tiao Jesosy fa ty ankatoanao tiao Jesosy fa tiako ianao fa ianao no namonjy ahy misaotra anao izay tiao Jesosy fa te ankatoanao tiao Jesosy feno ny herinao ompiaino mpankato ka tsy anamafy ny fo atolotry ny feo fanantenana ho anao tsara ho fantatra ny fiainako sy ny lalàna ny fiainako sy ny lalàna mankasitraka antsika tafaraka ato anatin'izao fandaharana tsara ho fantatra izao miarahaba tompoko dia mirary soa an'ny tsirairay ao amin'ny ankonana rehefa manomboka mahalala fitiavana ny tanora ka sendra ny olontiana izy na efa ampitaona izy io na mbola tsy ampitaona aza indraindray dia maikery laza miray aman-dreny hoe anambady aho isora-panambadiana atao mariazy rehefa afaka volana nataona vitsivitsy monja ao aorian'izay anefa dia indraindray reny hoe isaraka ho sarahako fa mahatsiravinahy sy ny sisa iresadresaka mahakasika izany indrindra isika atao anatin'izao fandaharana izao ahoana no ilazan'ny lalàna manan-kery eto Madagasikara ny fanambadiana ndao ampandrosoina vetrany ny mpahay lalàna teo amin'ny micro namana Rila atao anatin'ny zanam-pandaharana ny fiainako sy ny lalàna tokoa sika izao ramatoa Ravelson Bolatiana mpisolo vava ao amin'ny olafitry ny mpisolo vava eto Madagasikara no vahin'ny fandaharana miarabanao ramatoa mpisolo vava inona ny tsara ho fantatra ambara amin'ny mpiaino antsika anio miarabany mpiainony radio AWR iresaka aminareo mikasika ny mariage sy ny régime matrimoniaux ary ny fisara-panambadiana na divorce amin'ny tindray mitoraka ity
Ny lalàna mifehy ireo lohahevitra izay nambarako teo ireo dia ny lalàna 7/2020 tamin'ny 20 aogositra 7/20. Ny resaka mariazy no ndeha resahana voalohany. Inona moa izany tompoko no amaritan'ny lalàna ny atao hoe mariazy na ny fisoratam-panambadiana? Ny famaritana ny atao hoe fisoratam-panambadiana ao amin'ny andiny voalohany amin'io lalàna 7/2020 io dia manao hoe ny fisoratam-panambadiana dia fifanarahana mpabe maso ary amin'ny fomba manetriketrika izay ataon'ny lehilahy iray sy vehivavy iray izay tsy mifatotra amin'ny fanambadiana hafa taloha ary mametraka azy ireo amin'ny fatotra ara-dalàna sy maharitra, ary ny fepetra ilaina anatanterahana azy sy ny vokany ary ny fandravana azy dia voafaritra io lalàna io ihany. Misy fepetra ve zany atomombana ny fisoratam-panambadiana na ny mariazy raha matopo solovava? Raha araka izay famaritana izay zany dia misy fepetra takiany lalàna eto amintsika, lalàna manan-kery eto Madagasikara, mba hatomombana ny fisoratam-panambadiana dia tsy izany fa lehilahy iray sy vehivavy iray tonga manoloana ny mpiasam-panjakana nataontsika hoe ofisier d'état civil, maire moa izany no manao azy, ary ito farany no mandrakitra na manoratra izany fifanakalozana fifanekena izany amin'ny rotota. Ya, ankoatran'izay mety mbola misy fepetra hafa ihany koa ve? Misy fepetra hafa ihany koa izay eken'ny lalàna mba hatomombana ny fisoratam-panambadiana amin'ny lehilahy iray sy vehivavy iray eto Madagasikara dia ny fahavitan'ny fombafomba nentim-paharazana izay manamarika ny fifaneken'ny rotota lehilahy iray sy vehivavy iray izany, ary manoratra izany fifanekena izany ao amin'ny bokin'ny soram-piankonana. Araka ny lalàna eto Madagasikara tompoko, iza sy izavy no afaka misoram-panambadiana na mivady? Mariko tsara fa voalaza ao amin'io andiny voalohany io zany fa lehilahy sy vehivavy no afaka mivady amin'ny lalàna velona eto Madagasikara. Voarara araka izany ny fanambadiana amin'ny lehilahy samy lehilahy na vehivavy samy vehivavy, na koa fanambadiana amin'ny olona sy biby ohatra izay mety efa fahitany amin'ny firenena hafa. Ya, raha fitinina raha matopo solovava dia fanambadiana manao ahoana no ekena eto Madagasikara? Manoloana ny ofisier d'état civil hoy ateo no manao ny fisoratam-panambadiana na ny eo anoloan'ny maire zany, ary afaka koa atao amin'ny fombafomba nentim-paharazana. Ya, raha te hanambady ny olona iray dia inona tompoko ny fepetra takian'ny lalàna ahafahany misoram-panambadiana? Inona avy ary ireo fepetra takian'ny lalàna raha te hanambady ny olona anankiray? Ny andiny fahatelo sy ny manaraka amin'ny lalàna 7/2020 tamin'ny 20 aogositra 7/20 no manambara mikasika ireo fepetra izay takian'ny lalàna ireo. Voalohany indrindra amin'ireo fepetra ireo dia tokony ho 12 taonany miakatra ny olona iray vao afaka manambady. Raha toa kosa nefa ka misy antony goavana na hoe antony grave dia mila mahazo alalana avy amin'ny filohan'ny fitsarana ambaratonga voalohany izay vao mahazo manambady ny zaza tsy ampy taona anankiray, ka ny ray aman-dren'io zaza tsy ampy taona io na ny olona manana fahefana amin'io zaza tsy ampy taona io no manao ilay fangatahana. Fanontaniana manitikitika kely. Raha toa moa izany mahazo alalana amin'ny filohan'ny fitsarana ambaratonga voalohany le zaza tsy ampy taona, misoram-panambadiana fa teren'ny ray aman-dreny ohatra, nefa izy tsy te hanambady an'ilay olona akory, dia ahoana izany no tokony atao?
mila ny faneken'ilay zaza tsy ampy-taona sy ny faneken'ireo ray aman-dreny anankiroa vao mahazo ampiakarina ny zaza tsy ampy-taona anankiray. Fanamarihana ihany koa hoe tsy manakana velively ny mety ofisian'ny fanenjehana ara-heloka mikasika ny fanodikodinana zaza tsy ampy-taona ohatra ny alalana izay azo mba hahafahan'io zaza io manambady. Ny fepetra faharoa izay takin'io lalàna io dia ny fanekena tsitrapo na hoe consentement. Niza niza olona hanambady dia tsy maintsy manaiky tsitrapo izy fa hanambady. Ny dikan'izany dia tsy ara-dalàna ary tsy mahafeno ny fepetra ny fanekena azo avy amin'ny herisetra na azo tamin'ny fitaka. Ahoana izay fanekena tamin'ny fitaka izay tompoko? Ame ohatra efa voalaza teo aloha moa tamin'ny famaritana natao hoe fisoratam-panambadiana fa tsy maintsy lehilahy iray sy vehivavy iray no mivady. Raha ohatra izany misy lehilahy anankiray izay niova ho lasa vehivavy izy, nanova ny tenany ho lasa vehivavy izy, zavatra misy izany amin'izao fotoana izao, dia niaraka tamin'ny lehilahy izy, ilay lehilahy io dia mieritreritra azy ho vehivavy izy. Vita ilay soratra vao nambarany tamin'ilay vadiny izany fa izy taloha lehilahy fa niova ho vehivavy. Izany fitaka izany dia varavarana misokatra ahafahan'ilay lehilahy nampakatra mangataka ny fanafoanana ilay fisoratam-panambadiana. Izany hoe ny faneken'ilay lehilahy hampakatra azy dia ny fiheverany fa vehivavy olona io. Noho ny fitaka natao taminy anefa dia nanaiky izy ny hivady tamin'ilay olona anankiray ary tsy nanaiky ny hanambady ny olona io mihitsy izy raha fantany mialoha fa lehilahy niova ho vehivavy olona io. Eny ary amaraparana ny resadresaka tsika raha matompo solovava, mbola misy fepetra hafa ihany koa ve ahafahana misoram-panambadiana na tsia? Ny fepetra manaraka dia voararan'ny lalàna ny manambady mihoatra ny anankiray na ny manao bigami izany. Izany hoe tsy azo atao izany ny manambady fanindrony raha toa ka mbola tsy rava ilay fanambadiana voalohany ary efa voafafa tanteraka ao amin'ny bokin'ny soram-piankonana ilay mariazy teo aloha. Manarak'izay, fepetra fahaefatra dia voarara ny fanambadian'ny mpihavana akaiky. Izany hoe amin'ny mpianadahy, amin'ny ray aman-dreny sy zanaka, manambady ny zana-dralahy na ny zana-dravavy na ny zanan-kanadahy sy ny sisa sy ny sisa. Mankasitraka indrindra tompoko. Tsara tokoa ny ahafantarantsika ny tokony ho fiainantsika eo anatrihan'ny lalàna manan-kery eto Madagasikara. Ahatonga antsika tsy hanaonao foana fa hiaina fiainana milamina. Isaorana indrindra ny mpisolo vava Raveloson Mbolatiana nanoro antsika ireo tsara ho fantatra mahakasika ny fisoratam-panambadiana. Ankasitrahana ihany koa ianao mpiaino manjohy hatrany ny AWR. Hifarany eto ny fandaharana tsara ho fantatra, zohanitra sy ry lano ny farimbona na hatotosa izany, hitahantsika rehetra ny Andriamanitra. AWR Téléphone 034 06 797 62 033 07 170 70. AWR manolotra ho anao feon'ny fonantena. Faly miarabanao tonga soeto amin'ity fandarany radio adventiste maneran-tany ity ny tenanay ary maniry indrindra mba handray fitahiana ianao eo ampanarahany izany. Miaraka aminao eto moa Yolande Ratsiromanana ary mikirakira ny vata fandrisam-peo Sam.
tamin'ny taona 4 tany hoany raha tsy diso ny fitadidiako dia nandray fiaramanidina izaho sy ny rahavaviko tao Dallas ho an'ny Tucson tany Amerika io. Ary efa tafiditra tao anaty fiaramanidina izahay dia gaga fa tsy nety niainga ilay izy fa mbola niandry elaela. Dia niteny ny mpanamory manao hoe misy olana ao amin'ny lafin'ny teknika ka miandry ny fanamboarana isika. Teo dia nifampijery izahay amin'ny rahavavy. Losy ty, hivoaka ve nefa ny olona tsy misy mivoaka? Hijana ao anaty fiaramanidina ve? Koa sanatri. Tonga tao an-tsaina daholo izao eritreritra rehetra izao. Ny olona izany samy niantso ny havany daholo nampiomana fa misy fahatarana ny fiaramanidina. Izay tamin'izany tsy mba nanana finday akory, tsy afaka niantso sady ny tena vahiny. Nivavaka ny natao betsaka ary isaorana n'Andriamanitra fa namaly tokoa izy. Misy toe-javatra miseho amin'ny fiainana tahaka izany izay sarotra donoina tokoa. Kanefa hoy Isaia ao amin'ny bokin'i Isaia 3:7 ary ny 7:20. Isaia 3:7 ary ny 7:20. Aza mahatsiaro ny lasa na misaina ny taloha. Fa nahoana tokoa moa no tokony ho adinoina ny lasa? Mialoha ny andaliana n'izany lohahevitra izany dia hiara-mivavaka isika. Ray malalo manatona anao izahay fa handinika ny teninao, omeo fahendrena, faharitan-tsaina ary ho feno ny fanahy masina izahay mba ahazahoanay mandray izany teninao izany. Misaotra raha eo amin'ny anaran'i Jesosy no anaovana izay mivavaka izany. Amen. Andeha aloha ho jerena ny tsy tokony ho adino araka ny voalazan'ny soratra masina. Salamo 3:1 andiny 2. Salamo 3:1 ary ny andiny 2. Misaoran'i Jehovah ary fanahiko ary aza misy adinonao ny fitahiany rehetra. Ny fitahian'i Jehovah izany no zavatra voalohany tsy tokony ho adinoina mihitsy. Obolana 7 ary ny 1. Obolana 7 ary ny 1. Anaka, aza manadino ny lalako. Ny lalàn'Andriamanitra dia tokony ho tsarovana mandrakariva. Ary lazainy eto fa aza manadino izany lalàn'Andriamanitra izany. Ao amin'ny Deutéronomie 9 andiny 12. Dia mitandremy ianao, fandrao adinonao Jehovah. Ary amin'ny 17 mahatahorany Jehovah Andriamanitra ao ka manompo azy. Mazava ho azy fa Andriamanitra dia tsy tokony ho adinoina mihitsy. Fa misy zavatra kosa nefa tian'Andriamanitra ho adinointsika. Indray vakiana ao amin'ny Isaia 5:20 andiny 2. Isaia 5:20 ary ny 2. Ka izay niara-batena ety ambonin'ny tany dia ianao izany amin'ny anaran'ny Andriamanitra ny Amen. Ary izay mianina ety ambonin'ny tany dia inina amin'ny Andriamanitra ny Amen. Satria efa dino ny fahoriana taloha sady voafiny izany ka tsy hitan'ny maso. Tian'Andriamanitra raha ho adinoina ny fahoriana rehetra izay lalovantsika ety ambonin'ny tany rehefa hiverina Jesosy izany. Dia ndraiky vakiana ao amin'ny Ezekiela 7:20 andiny ny 1:20 sy 2:20. Ezekiela 7:20 manomboka amin'ny 1:20. Fa raha ny ratsy fanahy miala amin'ny fahotana rehetra izay nataony ka mitandrina ny didiko rehetra ary manao izay marina sy mahitsy dia ho velona tokoa izy fa tsy ho faty. Ny fahadisony rehetra izay nataony tsy ho tsarovana aminy intsony. Tsy ho tsarovana intsony izany fa ho adinoina tanteraka ny fahotana izay mibebaka ka miova fo. Ary izao ihany koa ny voalaza ao amin'ny Isaia 4:12 ka ny 4:20. Isaia 4:12 ka ny 4:20. Aza matahotra
fa tsy homenatra ianao ary aza mangaiay fa tsy avela ho afa-baraka ianao fa ho adinonao ny enatry ny fahatanoranao ary tsy ho tsaronao intsony ny tondromaso fony mpitondra tena. Ny zavatra lasa rehetra mahamenatra tsy mahomby ny fahotana ny fahoriana dia tian'Andriamanitra ho fafana sy ho adinoana avokoa. Tantara tena marina ity. Nisy raim-pianakaviana anankiray masika tokoa sady nisotro toaka no tsy nitsitsy ratsakazo tamin'ny zanany. Dia hoy ny zanalahy anankiray hoe izao nataony dada zao dia avaliko indroeny amin'ny zanako avokoa. Dia inona ny tranga? Lasa mpisotro toaka izy, mpamono vady ary mpamono zanaka ihany koa. Ary dia maty tanora. Ilay zanana anankiray indray dia niteny hoe tsy mba ataoko amin'ny zanako mihitsy izao nataony dada izao fa mafy loatra. Tsy nisotro toaka mihitsy izy ary sady tsy namono vady no tsy namono ny zanany ary dia ela velona. Ny olona tafavoaka eo amin'ny fiainana dia ny olona mahay mandray anatra amin'ny tsy mety teo aloha ka tsy mamerina izany fa miaina fiainam-baovao. Betsaka ny zavatra laza izay tsy tokony hiverenana, tokony ho adinoana mihitsy aza satria mety manelingelina ho avy. Inona ny torohevitra omeny Baiboly raha ny aina zavatsarotra ianao ka te hihoatra izany? Isaia 3:7-8. Isaia 3:7-8. Indro zao efa nao zava-baovao, ko ankehitriny dia efa miposaka izany. Tsy ahalala izany va ianareo? Eny, any anefitra no anaovako lalana ary any amin'ny tany lao no asiako rony. Andriamanitra no miteny eto. Izany tokoa, Andriamanitra dia mahita lalana hitondrany ny zanak'olombelona. Ka mba azontsika nieritreritra ve izany hoe tany efitra, dezera, dia asian'Andriamanitra lalana any? Tsy takatry ny saina izany ary magaga, kanefa dia azo inoana satria Andriamanitra no miteny izany. Hoy ny fitenenana hoe raha manana olana lehibe ianao dia lazao amin'ilay olana hoe manana Andriamanitra lehibe aho. Fa Andriamanitra dia mihoatra lavitra noho ny zavatra izay mety miatra amin'ny fiainanao. Eto amin'ity Isaia 3:7 ity ihany, ny 9:7 dia resaka lalana sy rano no resahana. Tsy mampatsiaro anao zavatra ve izany? Jesosy niteny hoe izao no lalana, ary izy ihany koa no niteny hoe izay misotro ny rano omeko azy dia tsy hangetaheta mandrakizay. Jesosy dia tonga hanome fiainana ho anao, fiainana ho ahy ary fiainana be dia be. Ny fandalilanareo andiny vitsivitsy ato amin'ny Isaia 3:7 ireto dia maneho amintsika fa tokony ho adinoana ireo zavatra tsy mampandroso tamin'ny lasa, na eo amin'ny fiainany isam-batan'olona na eo amin'ny fiainan'ny mpiaramonina. Ny Baiboly dia manasa anao hiteny tahaka ny apôstôly Paoly ao amin'ny Filipianina 3:7-7. Filipianina 3:7-7 manao hoe ry rahalahy, tsy mbola ataoko fa efa nahazo ny tenako, fa zavatra iray loha no ataoko, manadino ny zavatra aoriana ka miezaka natratra izay zavatra eo aloha. Manadino ny zavatra aoriana ka miezaka hanatratra izay zavatra eo aloha. Ho tanteraka amintsika ny izany. Mbola hiaraka hivavaka isika. Ray malalo, misaotra noho ny fitiavanao anay tsirairay satria tianao adinoanay ny fahoriana, ny fahotana, ny fomba ratsy tsy mahomby rehetra teo aloha. Mifona ray malalo fa tsy mendrika izany fitiavana izany izahay. Manampia anay mba hahay manadino ny ratsy izahay, fa hitazona kosa izay tsara ary androso hatrany hatrany. Noho ny amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.
ny ambazadora. ankoatra ny fiainona amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy isanandro amin'ny alalan'ny YouTube AWR MLG. Radio feon'ny fanantenana. Fianakaviana fon'ny fiarahamonina. misaotranao manaraka tsy tapaka ity fandarana natao ho atsika fianakaviana ity. Miaraka aminao hatrany ny namanao Elion Andrea Mitanso. Fanontaniana avy hatrany no anomboantsika azy. Fahotana ve ny mikakakaka miome? Tsy misy lalàna manohitra an'izany raha atao amin'ny fotoanany. Fa raha ao am-piangonana kosa ianao na amin'ny fotoana tsy tokony hanaovana an'izany dia hitondra fahasorenana ho an'ny hafa indray. Amin'izao andro izay makizitina ny olona maro izao, mahatonga ny raritsaina hiakatra avo dia avo, dia milaza ireo mpitsabo fa tena ilaina ny fiomehezana. Tsy fiomehezana terena nefa, fa tena fiomehezana avy amin'ny fo mihitsy, fa atao amin'ny fotoana mahamety azy. Misy ilay antsoina hoe gelothérapie izay amporisihany dokotera antsika. Betsaka ny dokotera mamporisika an'izany
ny hoe zeloterapia dia fitsaboana na fisoroana retina amin'ny alalan'ny fiomehezana ary milaza mihitsy izy ireo fa tokony ome farafakeliny 10 minitra ampitomboana 3 isan'andro ny olona anankiray ary tena ilaina izany. Tena mitombona trany ilay oam-pitenenana fahiny manao hoe fanafody tsara ny fiomehezana. Marina ara-tsiantifika izany. Ny ten'Andriamanitra moa dia miteny hoe mifalia mandrakariva ao amin'ny tompo ka tsy fahotana ny mifaly sy ny mamoaka an'izany amin'ny alalan'ny fiomehezana. Ny antony zavatra iomehezana kosa no mety mahatonga an'izany ho ratsy na ho tsara na koa ny fotoana hanaovana an'izay fa tena ilaina ny fiomehezana. Raha toa ianao ka miome olona anankiray no zavatra tsy mety eny aminy dia fahotana mihitsy izany fa raha miome vokatry ny hafaliana na vokatry ny zavatra ara-dalàna mampiome ianao dia mahasalama izany ary mifindra ny fiomehezany. Ireo mpikaroka ara-tsiansa dia nahita fa tena misy tombontsoa azo avy amin'ny fiomehezana na ho an'ny vatana na ho an'ny saina. Lazain'izy ireo fa manampy ampifampianana ny raritsaina na ny stresy ny fiomehezana ary tsaroa fa anisan'ny mahatonga ny tosi-drany ny raritsaina mitoe manaitra ny hery fiarovana ny fiomehezana ary efa nresantsika teo fa mampiena ny tosi-drany fiomehezana mampifamatotra ny mpianakavo izany ary manavoa mandrakariva ny fifandraisana. Rehefa raisinao ampahatsorana ary atrehinao amin'ny alalan'ny fifaliana amin'ny toe-tsaina pozitiva, izany amin'ny toe-tsaina mijery ny lafitsara ny mandrakariva, ireo olana mpandalo amin'ny fiainana isan'andro dia ho maivana ny fomba hamana an'izany. Fa rehefa raisitsika ho toy ny zavatra manahirana avokoa hatramin'ny zavatra kely mampikentrona ny andrina mahatonga anao homonjomonjo dia anasarotra ny famana olana izany. Ka dia tsotra ny torohevitra omena na ho an'ny ankizy na ho an'ny mpivady ho an'ny rehetrarehetra ho tokantrano amin'ny fiarahamonina aza miafiafy rehefa misy zavatra ara-dalàna tokony hampimeanao afaka mikakakaka mihitsy ianao. Asaina mitady zavatra iomehezana mihitsy aza ka tsy asa saina amin'ny zavatra bitika intsony indrindraindrindra ny mpianakavy. Tamin'ny fitaizana fahiny dia amin'ny akamarony asana vokatry ny toe-tsaina ny lovaina dia lasa kolotsaina ny ainana tamin'izany fotoana izany dia norarana ny ankizy rehefa miome. Tena norarana mihitsy na dia fiomezana ara-dalàna zao aza. Ny fandiniana natao dia nahitana fa be dibe ny fotoana iomezan'ny ankizy, ifalian'ny ankizy mandritra ny andro anankiray. Ary rehefa mitombo ny taonan'ny olona dia miamiena izany mandra-pahafatiny. Nisy fanisana natao mihitsy tamin'izany dia nahitana ny fiainan'izany hatrany hatrany. Ka aoka isika ray aman-dreny tsy hibedy ny ankizy raha toka miome mifaly ny ankalamanjany endry zareo amin'ny fiomezana ara-dalàna. Efa nresantsika teo fa ny fiomehezana ny tsy mety eny amin'ny hafa dia tsy tafiditra ao anatin'izany. Ny fiomehezana vokatry ny fahitana zavatra ratsy na vetaveta dia tsy tafiditra ao anatin'izany fa azontsika tsaina ny tianambary. Mila mandiny tena kely fotsiny sika anke dia mahita ny zavatra tokony atao sy ny tsy mety tokony ialany. Raha mbola mpinamana na mpifamofo ny olona anankiroa mialohan'ny hivadiany dia samy mitandrina mafy ary manao izay fomba rehetra hahafaly ny andany ny ankilany. Fa ny magaga vao vita mihitsy ilay fanambadiana, vita ny mariazy dia ohatra ny telaza ny andany sy ny ankilany hoe hatratra ny tanjona tsy misy ilana an'izany intsony. Tena mifanohitra amin'izay ny tokony atao satria ny fampijanonana ilay toe-tsaina izay, ny fampikaroana izay hahafaly ny andany sy ny ankilany
nandritran'izay fifamofona izay dia io no manampy be mihitsy amin'ny fiatrehanareo olana izay pitranga eo anivon'ny tokantrano. Mila mianatra mijery an'ireny zavatra rehetra mandalo amintsika ireny isika amin'ny toe-tsaina manao hoe fa ny zavatra rehetra dia ataon'Andriamanitra miara-miasa soa izay tia azy. Mahay ny zavatra rehetra aho ao amin'ilay mampahery ahy. Ka na tsara na ratsy ny zavatra atrehako na avy amin'iza na avy amiko aza na tonga an'izany mangataka famelan-keloka aho dia tsy hijanona ela amin'izany satria tsy hahasoa azy zany ary ho lasa fahazaran-dratsy ho ahy raha hijanonako ela. Fa natao hiarina indray aho hanohy ny fiainana ary hiaina amin'ny fiainana tokony hiainako. Ny fandiniana natao dia nahitana fa fahazarana no raiky tapisaka fotsiny ny olana maro izay atrehan'ny mpivady na ny mpianakavy ao an-tokantrano ao. Misy zavatra efa naverimberina dia lasa fahazarana nipetraka fotsiny kanefa tokony havadika izany fahazarana izany mba ho amin'ny zavatra tsara indray dia izany no lasa mahazatra so lasa fanao ao anivon'ny tokantranontsika ao. Aza raisina ampahamatorana loatra ireo olana madinidinika izay mpiseho ao tokantrano. Anisan'ny fanandramana ny aina ny hafa ary nahitany fombiazana ny fiomehezana, ny fiarahana miome amin'ny tsy fifankazahoan-dresaka tsy nahy izay mety miseho amin'ny mpianakavy. Tsy raisina ho zavatra tena hoe sérieux, tsy raisina ho zavatra hoe matotra, fa na mety ho zany aza dia lasa mivaho azy rehefa raisina amin'ny toe-tsaina mijery ny lafitsarany foana. Mahasalama ny foravoravo izay miteraka n'izay fiomezana izay matetika. Izao ny voalaza ao amin'ny Ohabolana 7:12 Ohabolana 7:12 Ny foravoravo mahasalama tsara fa ny fanahy-kivy mahamaina ny taolana. Ny dokotera dia nilaza fa ara-bakteny mihitsy izany. Rehefa faly ny olona anankiray manana toe-tsaina mijery ny lafitsara ny mandrakariva na marary aza dia vetivety dia sitrana. Ary raha salama izy dia mitohy ny fahasalamany. Fa ny olona anankiray kivy tsy manana fanantenana na salama aza dia vetivety foana dia harary. Ka entanina isika tsy salasala ny faly, tsy salasala ny ome amin'ny fiomezana ara-dalàna. Ataovy izany fa mahasalamanao izany ary mifindra any amin'ny hafa izany hanamaivana ny toe-javatra izay manahirana ny maro izay mifanena aminao eny an-dalana eny na mifandray aminao ao an-tokantrano ao. Izarao an'izany tsikitsiky mpifaliana izany ny ao an-tokantrano sy izay rehetra mifanena aminao fa ho hitanao mivokany fa hitondra soa be dehibe ho an'ny fiarahamonina izany Sady mahatalanjona, mahafinaritra kanefa sarotra ihany koa ny fanambadiana. Ho antsika tanora izay tsy mbola tafiditra amin'ny fanambadiana, aza maikamaika niditra amin'izany. Mila fiomanana be dehibe izany, tsy fahalalana ara-tsaina fotsiny, fa tena zavatra hiainana eo amin'ny fiainana andavanandro ao anatin'ny fahatanorana. Ny toe-javatra sarotra lalovantsika isan'andro ireny manomana antsika ho afaka miatrika an'izany fanambadiana izany. Fa aza maika ny anambady, ho tonga eo foana eo amin'ny fotoanany. Misy sangisangy alefan'ny tanora ary haheliny amin'ny Facebook sy ny tambajotra samihafa manao hoe efa manenjika mafy aorianao ny fanambadiana ary ohatry no tratrany ihany azy zany. Miankina aminao ihany io. Miankina aminao ihany io. Raha tsy efa vonona aza manaiky. Mahatalanjona sy mahafinaritra ny fanambadiana satria no volavolain'ny mpamorona izany mba hanehoantsika ny endriny. Kanefa sarotra ihany koa satria mampikambana olombelona roa izay samy manana kilema nolovaina na ny kolokoloina mihitsy teo anivon'ny tontolo misy atsika. Misy zavatra izay tsy eritreretintsika koa reny hoe ho atao hoe
fa iainantsika eo anivon'ny tontolo misy antsika dia lasa noraisitsika koa anisan'izany ny fitiavatena kanefa lasa mivady ireo olona samy tsy tanteraka ireo ilana fiomanana sy fahamatorana be dehibe ny fafahana miatrika an'izany fa ny tsy fahavonona ny tanora maro ny tsy fananana fahamatorana mbola ilaina hidirana amin'ny tokantrano ny tsy fananana an'izany fahalalana izany dia mahatonga ny tanora maro mivady 2 volana 3 volana heritaona dia misaraka ary ny loza dia mivadika ho fankalana ilay fitiavana teo misy aza tena ilay olona tena nylazai no tia indrindra ny lasa hankalay indrindra teto ambonin'ny tany ka tsy hidirana amin'ny toe zavatra tahaka an'izany aza maika niditra amin'ny fanabadiana kolokolohy tsara ny toetra rehetra ilaina ahafana miditra amin'izany fanabadiana izany ry tanora namana ary ho an'ny mpivady sy ho an'ny fianakaviana rehetra mihitsy andramo miainana izay hoe miaina mipifaliana izay a miome mikakakaka izay a amin'ny ara-dalàna fa mahasoa zany na amin'ny ara-tsaina na amin'ny ara-panahy na amin'ny ara-batana misaotra anao izay mizara mandrakariva ny fanandramana iainanao aty aminay voninahtrany izay izaran'izany amintsika rehetra mpiaino satria izay ahasoa antsika no kendrena ka zao a manomboko zao ary manomboka ao tokantrano ao sy eo amin'ny fiarahamonina aoka re tsy fanometsiny rehefa mahita olona miome tena toranie mihitsy hoy ny fitentsika malagasy raha zavatra ra-dalàna ny mahatonga an'izany fiomezana izany ary amin'ny toerana tokony hanaovana azy dia aoka izatra ny anaiky an'izany isika fa mahasoa antsika izany dia manao mandra-peona vetivety indray ary a ny namanao Ilion Andremitanso Tarika Jacqueline fa be ny zava-miafinao ambadiky ntsika move mba fantatrao la tsika tena izy tsy namboamboarin'iny nondeha lazaiko anao fa toy ny voninkazo vao maraina mampahery mamiratra tokoa satria fanomezam-pahasoavana lehibe nomeny tomposoa reo olon efa zatra ny mitsikitsiky foana sy falifaliko de tena fanafody hoan'izay eo anolony sy ao ivoniko satria ireo afa vao mba mieritreritra azy de mba mitsikiko nahazo fanomezam-pahasoavana lehibe nomeny tomposoa ka de lazaiko anao farantsika mbola hisy hatrany an-danitra jesosy lazokitsika no namorona nitsika osolony toma nitsika no anjaka fa tsy rano maso intsony raha ho voavonjy anao ka mbe isika hianatra ifampizarantsika manomboka hatr'izao radio AWR lay feo mitondra fanantenana isan'andro ho anao voalazany mpitsabo fa izay mpitsika lava ilaozandrarin-tsainy fa maro ireo aretina vetrany de misava tsy hitotany sainy satria lay tena tsika izay madio avy ao am-po de fanafody vita andramo kely ane mitsikifa mahasoa andramo de ahita ka de lazaiko anao farantsika mbola hisy hatrany an-danitra jesosy lazokitsika no namorona nitsika osolony toma nitsika no anjaka fa tsy rano maso intsony raha ho voavonjy anao ka mbe isika hianatra ifampizarantsika manomboka hatr'izao ka de lazaiko anao farantsika mbola hisy hatrany an-danitra jesosy lazokitsika no namorona nitsika
mitsiki no anjaka fa tsy rano masointsony raha ho voavonjyanao ka mbe isika ianatra ifampizaratsika manomboka hatrizao ka mbe isika ianatra ifampizaratsika manomboka hatrizao ho santatry ny fiainantsika ratry zay anye zao tsikintsika izao fa ny teninao no fahamarinana taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany iarahanao amin'ny radio feo ny fanantenana fahafatesana ao anaty tontolo feno fahotana izany no loahevitra no alalintsika nandritra ny andro vitsivitsy izay ho faranantsika anio andelo irahana mamerina ny andininy izay nataontsika tsenjery tamin'izao fianaran'izao dia ny Romanina 5:12 Romanina 5:12 koa izany dia tahaka ny diran'ny Niota avy tamin'ny olona iray ho amin'izao tontolo izao ary Niota no nidiran'ny fahafatesana ka nahatratra ny olona rehetra ny fahafatesana satria samy efa nanota izy rehetra voatsela kory izay dia nisy paisiansy nanao fikaroana momba ny olona efa ho faty nasehondreo fikaroan'ireo ny zava-mitranga rehefa maty ny olona mijanona ny fony mijanona ny avokaviny nefa dia velona indray izy ireo milaza tantara mahavariana ireo olona niverina avy amin'ny fahafatesan'ireo milaza izy ireo fa nitsidika toerana mahafinaritra na nandeha tany an-danitra mihitsy aza nahita olona mamirapiratra ny maro tamin'izy ireo ny sasany kosa nilaza fa nahita ny havana izay fa maty taloha ela be ny olona izay tsy mino ny tenin'Andriamanitra dia mihevitra fa ny tantara toy ireo dia porofony tsy fahafatesan'ny fanahy ireo olona lazaina fa mamirapiratra sy ny havan'ireo olona efa maty ireo dia tsy miresaka ny amin'i Jesosy sy ny famindram-pony mahavonjy teny mahafinaritra momba ny fitiavana sy ny fiadanana fotsiny ny tenenin'izy ireo tsy hafahafa ve izany hoy ianao tsy tokony ho nandre fahamarinana ara-baiboly avy tamin'ny havan'ny maty efa ela ve ireo vao nifoha avy tamin'ny fahafatesan'ireo ankoatr'izay ireo olona nilaza fa niverina ho amin'ny fiainan'ireo dia tsy nianatra na inona momba ny maha-kristianina azy tamin'izy ireo tany an-danitra inona no anton'izany vao fitaka ilay mpamitaka lehibe tao edeny izy ireo ary mbola izany fitaka izany ihany no amelezan'ny olona amin'izao andro farany izao andeha songadintsika mba ho saintsaina reto hevitra manaraka reto tokony ho tsarovantsika mandrakariva ity lesona avy amin'ny fanandramany Adamaseva ity tsy manaisotra ny voka-dratsy ny fahotana mandrakariva ny famelan-keloko Andriamanitra averintsika indray mandeha tsy manaisotra ny voka-dratsy ny fahotana mandrakariva ny famelan-keloko Andriamanitra any amin'ny faran'ny tantaran'ny tany vao foana tanteraka ny fahotana sy ny voka-dratsy ny rehetra hoy Jaona milaza mialoha ny fiainana ao Jerosalema vaovao Apokalipsy 4:14 ary ho fafany ny ranomaso rehetra amin'ny masony ary tsy hisy fahafatesana intsony sady tsy hisy alahelo na fitarainana na fanaintainana fa efa lasa ny zavatra taloha tsy navelan'Andriamanitra anakaiky ilay azy voarary Adama sy Eva mbola misy zavatra asian'Andriamanitra alavirintsika ve sa efa nivonjen'i Jesosy sika ka azo atao avokoa ny zavatra rehetra inoko fa ho tsy ny valiteninao hoy Jesosy amintsika ao amin'ny Apokalipsy 4:14 ary nareo feo iray koa avy tany an-danitra nanao hoe miala aminy anareo rioloko mba tsy hombona anareo ho taminy ary mba tsy hisy azo anareo ny loza manjo azy asain'i Jesosy miala amin'ny Babilôna ara-panahy sika mbola miezaka mametaka ny olona rehetra Satana ankehitriny tariny sika ino fa tsy dia enjana loatra ny lalàn'i Jesosy raha alefahana hoy ny lalàntsika dia anaky mora kokoa antsika ny tsy kristianina fandrika izany ka tokony alavirina tsy ny fanalefahana ny fahamarinana ve ny nahatonga fiemorana teo amin'ny fiangonana kristianina teo amin'ny tantara ny tany aloha mpiara-mianatra namana tsy alalaka noviana ny lalam-pamonjena izay lazain'i Jesosy fa ety sy tery Mateo 7:17 zay teo tonga any amin'ny fiainana mandrakizay
dia tsy maintsy mifehy ny tenany fa tsy ezaka hanabe ny lalana makany. Hivavaka isika ho famaranana ny fiarantsika ny anatra. Rainay izay any an-danitro, ampio izay atoko sy ankatoanao sy ny teninao irery ihany. Aza vela iain'ny laingany devoly izahay, ary ampio analavitra ireo zavatra izay andrarahanao anay. Misaotra noho ny fanavotana ataonao amin'i Jesosy, izay sorona ny solony elokay sy fitafiana arakotra ao anay. Ampahareto ao amin'ny fitafianan'i Jesosy izay mandra-piveriny eto an-tany. Amin'ny anarany no angatahanay izany vavaka izany. Amen. Raha sitrapony tompo dia mbola ho tafahoana ao amin'ny fiaraha-mianatra lesona hafa indray isika. Engany eo feno ny fiadanan'i Jesosy ny fonao. Mametraka ny veloma finaritra ka le mandretsikivy mpiara-mianatra aminao. Tarika harilala. Adventist World Radio, the voice of hope. Radio Femon'ny Fanantenana. Ny farana treto, ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio Feo Fanantenana na ny AWR amin'ny teny Malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaimpoana ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany. awr.org na feofanantenana.org.